roa arivo enikajy rakoto manatso kely sisa zany hoe ataotsika hoe afaka andro vitsy de higadina ilay nahatonga an'ilay tantara nahatsiravina nisy teto amin'ny firenena de ny fito febroary zany izay nisina raona mainty teto Madagasikara teto. Betsaka ny vaovao azony resahana natsidika eo teo enikajy rakoto manatso ny santinany fa ny azo ambara enikajy rakoto manatso de ny hoe tonga ary tanteraka ara-bakteny amin'izao vanim-potoana iresantsika izao ny tenin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina manao hoe mitodika aty amintsika ny mason'izao tontolo izao. Anisany mba teny famerimberiny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay teny zay enikajy rakoto manatso hoe mitodika aty amintsika ny mason'izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny de mitodika any amina firenena iray no mason'izao tontolo izao rehefa misy exploit vitan'iny firenena iny, rehefa misy zava-dehibe, zavatra mahagaga, zavatra tsy nampoizina vitan'iny firenena iny. Raha tsika ohatra hoe tamin'ny fahatongavany Amerikanina voalohany teny amin'ny volana nitodika tany Amerika ny mason'izao tontolo izao. Raha tsika ohatra hoe tamin'ny fahatongavany zareo Rosianina voalohany indrindra teny amin'ny espasy nitodika tany Rosia ny mason'izao tontolo izao. Raha isitsika ohatra zany zavatra zany enikajy rakoto manatso ary anisan'ny zavatra mba tena niriny président république Madagasikara Andry Rajoelina zany hoe hitodika aty Madagasikara izany ny mason'izao tontolo izao. Io moa ny zavatra rehetra enikajy rehefa ririna de tonga fa mitsika amin'ny teny zao de tena tonga zay teny zay fa de tena mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao. Fa ny olana nitsika le mpandrafitra enikajy rakoto manatso de hoe tsy mitodika aty amin'ny mason'ny Madagasikara ny mason'izao tontolo izao amin'ny resaka tsara, amin'ny resaka mahafinaritra, amin'ny resaka hoe fahasoavana miditra amin'ny vahoaka sy ny firenena, fa mitodika aty Madagasikara amin'ny mason'izao tontolo izao amin'ny resaka fahafahambaraka, amin'ny resaka faharatsiana. Raha raisitsika fotsiny enikajy rakoto manatso ao anatin'ny resaka hoe fiainana andavanandro, ny resaka ara-tsosialy de tena miaika enikajy miala tsiny amin'ny teny aminao fa mitodika aty Madagasikara amin'ny mason'izao tontolo izao amin'ny anoanana eto Madagasikara. Fa ny ivelany rehetra any enikajy ty ahitanao olona mifanometanana ho atao inona alefany amin'izany Madagasikara izany, olona mifanometanana atao inona hanampiana an'izany kerehan'ny Madagasikara izany. Malaza Madagasikara noho izay kere zay mitodika aty Madagasikara mason'izao tontolo izao noho izay resaka kere zay enikajy rakoto manatso. Kere izay ataotsika hoe tamin'ny taona enina ambin'ny tamin'ny taona ny taonjato eninjato sy arivo tany hoany 1600 nisy izany hoe ady tamin'ny anoanany zany tamin'izao tontolo izao. Ny olona tamin'ny teto Madagasikara nametsaka ny anoanana ho fahavalony tiandrenam-pomerina tamin'ny taona 1700 nanambarany fa tsy manam-pahavalo ankoatsy ny mosary ah fa taonjato ray sy roa arivo enikajy rakoto manatso aty amin'ny taona 120 sy 10 arivo izay no nameriberenako tany am-boalohany amerenatsika enikajy rakoto manatso zay daty zay fa anoanana no atao ady eto Madagasikara. Mbola ny tsy fanjari-tsakafo sy ny tsy fahampiniankoanana natao ady eto Madagasikara. Tonga omaly ny hoe nahatratra 3 arivo ny kilaoan'ny vary eny an-tsena, vary vokatra eto Madagasikara eto Antananarivo. 3 arivo enikajy, misy efa mahatratra 300 sy 3 arivo. Tsy resaky ny any amin'ny faritra antsika zay mahatratra any amin'ny 700 sy 3 arivo enikajy, fa ny eto Antananarivo reny fotsiny no resahantsika. Komaly zany zao malaza, zany mampitodika an'izao mason'izao tontolo izao ty Madagasikara enikajy rakoto manatso.
fa ny tena loza, ny tena loza, tena loza de mbola mety ho gaga angambonareo de ina koa mbola loza koatra zany loza teneniny ary fidina manandray be zany ka de mbola misy loza hafa tokony mbola hitodiany maso zao tontolo zao aty Madagasikara mihoatra zareo fa tena fahafaham-baraka amy resaka kely zany fa zao iny kaja misy ataotsika hoe fampalalam-baovao any ivelany any amin'ilay antsoina hoe France 24 raha ohatra ianao ka manantolo antsoina hoe canal plus tony zany iny aloha zany mbo fatako de hoe eo amin'ny 63 eo ny misy azy zany fa io zany endrikaja de zao io canal 24 io tsy mamoaka io afa-tsy ny vaovao tena hoe vomafana koba vomafana tsy mamoaka io hoe zavatra n'importe quoi hoe zavatra tsy misy dikany satria France 24 io nikazana koto manatso de fampilazam-baovao manerana zao tontolo zao ary zava-misy atsaty Afrika ka tsahany Europa ka tsahany Asie ka tsahany Amerika Latina ka tsahany amin'ny farantany de voalaza ao anatiny io ary ny tena dangeroso enikajara koto manatso de izao ny vaovao ambarao amin'io tsy botsiny aty Madagasikara hoe alefa indray mandeha aloha de hoe raha toandro ndray iny na hoe raha riva ndray vo miverina mais non 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 fa isako ny atsasakatiny blink io ndray le Madagasikara isaky ny atsasakatiny blink io ndray le Madagasikara de tena mitodika aty Madagasikara tokoa mahazo zao tontolo zao ary de mahita hitany Madagasikara zao tontolo zao hoe ao am'le Madagasikara io anaovantsika paipaika io anaovantsika hitatavana fanampiana etsero io ao amin'io Madagasikara io aneka misy zany bolongana volamena tsatsatsa amin'ny telo tapitrisa euro ahodikodina miala ao amin'io Madagasikara io miala ao au vu au su hita maso tsapahitana ny mpitondra fanjakana sy ny tompona andraikitra isatsokadiny ao anatin'ilay firenena fa tsisy mahito reo na mijery ary tsy misy maheno reo na mandre ary de verina zero sainy any ivelany rejaretrany enikajara koto manatso verina zero fa ahoana le azy sao de mba tsy mety kosa tsika ty ta ohatra mihinana ny tabavy tsika menakavy manambatabatra vola miavy ho alefany am'zany le Madagasikara zany nefa ka iny zareo ny arena ny alefany ateny mitodika aty Madagasikara mahazozo tontolo zao fa zao ngamba enikajany alohany any izatsika ny famakafakana sy ny resaka mikasika an'ity kozy mitodika aty Madagasikara mahazo zao tontolo zao aloha enony rehetrarehetra aloha enony atsika ndeza tsy izy ke dodia tero hita zay zany hoe raha ohatra zany tsika hoe amelo ateny am'izay editorial manko no lazan'zany zany dia eny azo atao koa hoe karazana kronika kely ihany koa fa raha izay fanazavana Andriamatoa Arfidy zay de ny hoe tanteraka ny sitrapony Andriamatoa Andry Rajoelina milaza hoe hitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo zao. Eny boninahitra ny tena hoe ary mahatsiarotsiaro dia volana satria tena raha ny haino azy tsara teo nareo de tena mazava tsara mihitsy le filigrana hitondrany an'le hevitra ary ny fangalany référence amin'ny zavatra teneniny. Ianao manko rehefa milaza zavatra zany na manao an'izany atao hoe asana journaliste zany dia tsy vitan'ny teny fotsiny ny vavanao fa tsy maintsy maka référence ianao na référence vivante zany hoe azonao aseho tanana fizika io zany na référence avérée averika any eken'ny rehetra fa misy na rehefa mety hoe tsy fantatry ny olona rehetra le izy de tsy maintsy teneninao ny référence an'ilay ouvrage ny taona nanaovana azy ny pejy ary ny olona nanoratra azy
zay zany minimum amin'ny zavatra anankiray. Ka raha ohatra ianao no miteny hoe zao million de dollara zao de tsy maintsy miteny ianao hoe ity ny taratasy manam-pirofo misy an'izany, ohatran'izay. Za zao raha ohatra anontaniana zany any aoriana any hoe aiza ny pirofo amin'ireo zavatra teneninao ireo dia avoakako raha tsy manimba ny sécurité an'ny tsorsako. Fa raha mety hanimba ny fiainan'ny olona zay nanome ahako ny information na ny renseignement de tsy manana droit mihitsy aho mamoaka an'le izy. Zay le izy zany. Ary hiditra amin'ny resaka digo am'izay tsika. Misaotra ny ary-fidy ramanandray be aloha ny amin'iny zany. Na lehibe anaka tokoa le reo fa de mahafinaritra miaina anao. Anao avy indray ny mpanaratsy fa tsy olana amintsika zany, tsika mandroso foana. Tsy mba de nanana fahatanirana hoe ahoana izay tamin'izany andro, fa tsy misy fotoana iray ka hoe hiaonana ka tsy miresaka momba ny firenena tamin'izany andro zany. Ny zavatra mitranga ao Diego dia misaotra an'Andriamanitra aloha zany efa libéré le mpianatra anankiray taty Antananarivo le voasambotra tao amin'ny 67 hectares. Zaho ny zavatra antso ataoko eto dia ho antsika olobe any avaratra, ny Antakarana zany. Antsika olobe any Sofia tsy mihety zany. Misy mpianatra boaka Sofia voasambotra ary migihatra ao Diego. Misy mpianatra ihany koa avy ao amin'ny Sava voasambotra anankiray ao ary migihatra ao Diego. De ny ambiny mpianatra ao Diego. Rehefa zohina ny zavatra mandeha sy ny tantara miseho dia ny recoupement koa dia ny fanapitihana ny trano misy ny koroa zao dia voalaza fa tsy retim-pianatra no nanapotika azy. Fa ndao atao hoe mpianatra no nanapotika azy dia zavatra tokony ho fantatritsika rehetra, tsy nanao afa-tsy ny nangataka ny droit-ny ireto mpianatra. Taka ny paramède, taka ny fonction publique, taka ny inspecteur ao amin'ny inspection publique. Nangataka ny droit-ny ireto mpianatra. Zao ny zavatra teneniko antsika menakavy. Bomba retardement anankiroa no miandry ao Madagasikara. Raha sanatry ka mivoaka amin'ny fahatezerany ny mpianatra ao Diego dia tsy ho voasakan'ny mpitandro filaminana mihitsy. Averiko. Raha mivoaka amin'ny fahatezerany ny mpianatra ao Diego dia tsy ho voasakan'ny mpitandro filaminana mihitsy. Ray zay. Faharoa, raha sanatria mivoaka amin'ny fahatezerany ny vahoaka amin'ny Tuiliara amin'ny resaka tsy fahazahoana toerana, ohatra fotsiny ny ao amin'ny Sénat, dia tsy ho voasakan'ny mpitandro filaminana mihitsy. Ka na ny maparara ane toerana izay efa fosafisain'ny olona fotsiny ahoana moa zay ty? Izahay ny tolona, izahay tena nanao mafy. Tena nanao farak'izay ainay zay hatramin'ny nangala-bato. Tonga ny fizarana seza Tuiliara. Tsy nahazo sy teny na questeur ary. Tsy nahazo Tuiliara na questeur ary. Fara marina hoe natahorana nazahoan'ny epatrika azy. Inona ny antony tsy nanomezana azy olona hafa avy any Tuiliara? Satria hoe ny intervenir amin'ny présidence
dia zay zany le lainga nga Augustin Andriamananoro no nitondra lainga tany de zay ny zavatra niseho. Ka raha miresaka momba ny faritra avaratsika amin'irety mpianatra ireto dia vahoaka re zalahy le sambosambotra e. Vahoaka ijanona le sambosambotra fa tena efa mampalahelo anie le vahoaka amin'le coronavirus, mampalahelo le vahoaka amin'le fiakaran'ny vidin'ny fiainana. Raha aty Antananarivo ne 15 000 ny kilo amin'ny vary e, any Digozy zany any amin'ny 19 000 e. Any Antsiranana no tiako tenenina io zany, any amin'ireny Sambava, Antalaha, Ambilobe reny. Tsy fantatritsika manko zany. Antananarivo ne tena tsy afenina fa engarana mihitsy e. Fa ny tena mampanankarena amin'ny mpivaribary dia any amin'ny faritra. Fa ao Antananarivo matahotra le grossiste satria sao raikitra ny rotaka de ampiakarina moramora ohatran'io. Fa any amin'ny faritra eo Andilamena fotsiny ohatra efa 17 000 ny kilao amin'ny vary. Nefa eo akaikeo ny sopotra. Misy zavatra tsy mandeha amin'izay laony mihitsy zany ao amin'ny firenenao. Ka ahoaka re, ny mpianatra aleo hianatra amin'ny tokony fianarana. Fa mamerina raha mivoaka amin'ny fahatezerana ireo mpianatra ireo, tsy ho sakanareo. Zay ny amin'iny, ary mbola mamerina hoe tsy ny mpianatra no nanapotika ny koroa, fa ny dafy no tokony hanaovana ankety marim-potitra. Zay ny amin'iny. Resaka momba ny tsaotsika. Namindehibe ny tsao andrany hoe Samborina, mpanao gazety frantsay, vehivavy anankiray. Voalohany indrindra ny mpanao gazety frantsay any Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia maromaro. Misy vehivavy anankiroa any no fantatro. Ny iray France 24, Gaël Bordia, dia ny iray RFI représenté any Monde ihany koa, Le Monde. Laure, je ne me rappelle pas de son nom. Fa maninona zany tsika no manelotrao e. Rehefa misy hetsika hitaritana vahoaka ohatran'io dia tena miasa be mitsao pour chauffer à blanc le peuple. Tsy dia mety loatra le manelotrao amin'ny anaran'ny olona ohatran'ireny. Ary tsy fomba fiady koa satria manjary tsy crédible anie nareo. Na ho anareo mpiaro ny fanjakana, na ho anareo any ambadika. Tsy crédible nareo. Satria misy olona tonga dia miverifie an'ilay izy, dia mampimely izy avy eo fa tsy marina. Zay ny tena zava-doza amin'ilay zavatra mitranga. Bon. Hiditra amin'ny resaka volamena amin'izay tsika, satria io no tena andrasanareo. Ankoatran'iny resaka digo iny. Mamgate na sugargate no nataontsika anaran'ilay izy. Tsara ho fantatrareo aloha fa en fait j'ai rien à prouver à qui que ce soit mes capacités de journaliste d'investigation. Mais moi, par contre, j'ai horreur des gens qui mentent et qui ne racontent que des mensonges. Satria rehefa nanao an'iny zavatra iny ny consoeur Gaël Bordia
dia nisy mpanao politika tonga dia niazakazaka hoe marina daholo ny teneninay teto amin'ity zavatra ity. Gravy a, nefa au fur et à mesure manao déclaration zareo dia manitsy aho hoe tsy marina zany, diso zany, diso zany. Dia lasa tonga dia mihazakazaka ery ananiny ery tonga dia manao hoe marina daholo ny zavatra nolazainay tamin'ity fandarana ity. Facile loatra le raccourci ohatran'izany. Fa ny zavatra tiako tenenina alohan'ny hidirantsika amin'ny tena détail dia zao. Ny antony tsy namoahako an'ireny dossier ireny ny alatsinainy hariva dia noho ny antony maro samihafa. Satria ianao rehefa tafiditra zay manko dia misy zavatra tsy azonao atao. Tsy azoko atao mihitsy ny publier an'iny dossier nanapirofo fa nahazo autorisation en bonne et due forme une exportation ana volamena iny. Na ny départ an'ilay avion ara nahazo autorisation en bonne et due forme. Ho azavaiko eto manko ny déroulement an'ilay izy satria efa azoko tantaraina ilay izy zao. Fa tiako hainoareo ny zavatra nolazaiko tamin'ny latsinainy. Ny vaovao henonareo dia omaly. Zay no ataoko hoe mora manadino isika mianakavy. Eno tsara ny zavatra nolazaiko tamin'ny latsinainy hariva. Lasa le avion, tsy nanara-dalàna le avion nandeha, nefany milaza ny tompon'ny avion, ananantsika ao ampirofo fa hoe nahazo autorisation en bonne et due forme ary surtout ny papier, ny formalité douanière iny avion nandeha niala tao Madagasikara. Izay ihany no azoko nolazaina tamin'ny alatsinainy. Satria noho ny antony maro samihafa ho lazaiko anareo. Ny antony maro samihafa dia zao. On est au cœur même de cette investigation, sinon de cette enquête. Donc rehefa ao anatin'ny zavatra ohatran'izany ianao, tsy azonao atao mihitsy ny vous ne pouvez pas nuire, quelles que soient les informations ou les renseignements que vous avez en main, le bon déroulement de la procédure en cours. Tsy maintsy mitandrina mafy ianao zany. Dia anjaranao no mitady ny astuce sy ny karazany. Tizako kely ihany ny teniko omaly tamin'ny latsinainy. Tamin'ny latsinainy moa. Iny avion nandeha niala tao Madagasikara. Any Madagasikara tsy voasambotra ny tompony avion, ny tompony compagnie. Privilège énorme zany. Et ça sous-entend énormément de complicité. Même si ce n'est pas encore avéré actuellement, panazana zany, mampakary zany. Nefa ino kely afahantsika malala hoe vendrana le mpitondra fanjakana malagasy. Il suffisait de reconnaître, autoriser une exportation iny, dia lasa. Tena fototry ny afrikanina tatsiny, dia nalefa nandeha satria ianao tompony ara, efa milaza hoe autorisé. Fa nisy hésitation maromaro. Zany hoe rehefa tratra ho an'ny mpangalatra, araka ny teneniko anareo sy natoroko anareo dia hoe
Ils agissent toujours en ordre dispersé. Ary zay ny forsan'ny polisy manambatra sy misynthétiser ny teny nitsy sy ny teny nitsy ary ny teny nitsy. Kanefa ny tenyity indray mitorako ity officiel daholo satria fitondram-panjakana ny resahana eto. Il suffisait de dire hoe autoriseny dia récupérena ny volamena, récupérena izy telo lahy, de raha tena honnête le fitondram-panjakana hoe tsy ao anatin'le izy de ny aretena izy telo lahy na le olona manodidina de ny séquestrena tao amin'ny banque centrale ny volamena. Tamin'ny voalohany le fitondram-panjakana ny teny amin'izay hoe autorisé io, hoe misy taratasy amin'ny bonne et due forme lasany avy any Mali io zavatra io. Avy any Mali io zavatra io. Version faharoa zay. Version fahatelo, au moment de la plaidoirie de hoe tsy autorisé mihitsy ny exportation na volamena miala Madagasikara, dikan'izany exportation illicite io. Ok, y a pas de souci. Fa inona ny tena dikan'izay ary vahoaka malagasy? Manana dika anankiroa mazava zay zavatra io. Voalohany, may ambondrona, il faut se sauver, faut sauver le soldat rayana. Donc, lasendra lahy daholo ny réseau ao anatin'io. Sarotra ny ino aho hoe misy tanana na misy olona akoatran'ny izy roalahy afaka mibaiko hoe aza zavaina io ahodony ny caméra fa aza atao mitodika any ny caméra de tsy zay mandeha. Olona roa ihany na telo ny afaka mibaiko amin'izany satria aza adiny fa actionnaire miaraka amin'ny le lièvre Andriamatoa Biny amin'le resaka contrôle et surveillance caméra digitale zany eny amin'ny aéroport ny vato actionnaire izy mitsany ny avion amin'ny Biny. Fa tamin'io andro de tsy nandeha ny caméra na tsy nitodika teny amin'ny le avion. Raha izay, ils ont lâché le réseau. Faharoa, en disant hoe tsy autorisé io sy ny karazany de mieritseritra izy tout simplement et tout bêtement hoe aleo re banderole gadrany fa irécupéré ny volamena de tsy fantatra zay fandehany avy eo. Amin'izao fotoan'izao manko de tsy mba misy mihitsy hoe mba données financières zany any amin'ny ouvrage na magazine autorisé any, afantarana hoe zao taona ny réserve ana volamena ao anatin'ny ao amin'ny banque centrale, tsy mahafantatra an'izany. Fa zavatra mitranga de le volamena mivoaka no fantatritsika menakavy. Marana ny émission koa andrany satria efa niteny teo hoe somary fohifohitsy. Mivavaka ihany koa tsika satria zay le izy a. Latsinaintsika de efa niteny hoe aty ampelantanantsika ny dossier momba an'ireny zavatra ireny. Inona no tiako lazaina? Mba ahafahana tsy hanaovana hoe angotendra sy ny ilazana ny zavatra tena misy, dia androany ahako afaka milaza ny zavatra tena mitsanga. Isika menakavy dia variana tamina avion anankiray
le avion STA izay nipetraka tany Tuliary alohan'ny andiany ho any Ortambo, Johannesburg. Variana tamin'io tsika satria du moins nareo moa zany, satria betsaka ny information na renseignement zay tsy de mety loatra aloha zaraina amin'ny fotoana azahoana azy fa alefany amin'ny tokony olona afaka mampiasa azy ka rehefa maritra tsara le renseignement voadiady tsara any amin'ny ankety any am-potony, voafaritra tsara ny manodidina azy, dia raha journaliste hoe manaja an'izay le fifanarahana tacite zay dia tsy tokony miogaoga na mitantara ny zavatra tsy tokony tantaraina de mety hanimba ny déroulement amin'ny ankety. Zavatra saripady io zavatra. Zany hoe ny renseignement zay mety ho azonao, eo any mahasamy hafa an'le journaliste politika izy voalohany indrindra satria miaro olona izy. De ninona zavatra mahatsara amin'ny patron eo de ataony. Raha ohatra zany tsy itovizako amin'le mpanao gazety anankiray zay, ny analyse zany aloha hatreto. Aminazy ao de tena hoe miaina ao anatin'ny demokrasia tokoa ny malagasy amin'izao fotoana izao, à condition ka hoe tsisy ampisambosambotra. Satria na ny fanjakana ary amin'izao fotoana izao de miditra ao anatin'le jeu hoe tia mitambatra, tia miara-manonja, mety ho avy koa miara-mamindra rapitso. Oy, satria izay zavatra iny mametraka an'le hoe ao anatin'le demokrasia tokoa satria samy miteny na ny fanjakana mpanohatra de misy progressiste koa anankiray mety hoe miara-mamindra miteny de samy miassume zay zavatra teneniny. Zany hoe ianao zany raha miteny de tsy maintsy misy kosa aloha pirofo entinao rehefa tonga ny fitakinan'izay pirofo zay hoe porofoy ara fa nisy an'ity. Tia ny lazainareo. Zay ny maha professionnel amin'ny hoe professionnel. Ka ny journalisme zany na engagé le olona any amina groupe de sensibilité anankiray, ndray any amin'ny groupe de sensibilité anankiray opposante amin'le anankiray, tsisy problème zany tompoko fa zay afaka miteny ao anatin'ny asa fanaova gazety, quelle que soit la sensibilité des uns et des autres, aleo izy iteny. Fa seulement zao ny zavatra mitranga. Tsy zakan'ny malagasy ny demokrasia. Tsy mbola mahazaka demokrasia ny malagasy. Na ny eo amin'ny fitondrana ny fanjakana zany, na ny reto avy ato ambadika tsy mbola mitondra. Satria lasa poker menteur les jeux. Qui dit vrai et qui ment. De ianao zany eto ampovoany mitazana an'le zavatra mitranga hoe fa iahoana ary zany atondra lahy zany. Les deux ensemble ils racontent des sottises. Tsy hoe manaratsy ny namana, za moa tsy namako ry zalahy zany e, aleo aloha azavo zay. Za tsy minamana aminao fa tena indraindray misy zavatra tena miresaka sy mivoaka amin'le resaka tena aberrant. De tous les moyens sont bons ao anatin'izany ny influencer na rumeur, izay no mahatonga an'izy hoe tena mbola tanora ary tena mbola marefo de marefo le demokrasia malagasy. Eny e, mety ho tezitra amiko nareo raha mampitaha an'le izy amin'ny aty Frantsa ohatra. Manana ny azy zao ny BFM,
manana ny azy ny CNews, manana ny azy ny i-télévision, de reo samy manana sensibilité any daholo, samy manana groupe d'expert any daholo reo manao ny intervention ao, de rehefa misy zavatra tiana démontrena de démontrena amin'ny angle hitan'day sy ny karazany. Marina fa misy fampitezitra ao ndraindray, fa ça n'a aucune implication any amin'ny vahoaka, fa ny vahoaka koa mandray zay raisiny sy zay mampety azy, ary miady hevitra koa ny vahoaka, midiny eny an-dalambe ny vahoaka rehefa tezitra, fa tsy misy mifamono, mifanagadra arak'hevitra. Ty le fanagadragadrana ataon'ny fanjakana ity zany, ny antony itenenako tena neutre be mihitsy ateo ny teny hoe na ny akavia na ny akavanana samy trano ndainga daholo. Ka raha ohatra hoe mandainga zany le fanjakana, normal be raha tafiditra ao amin'ilay koa ny privé, ny opposant, samy manisy karbonetra ihany ko, fa maninona ny ankilany rehefa manisy karbonetra tsy migadra fa ny ilany migadra. Maninona ny ankilany mandeha mamboly hazo, tonga de mandeha mamboly hazo, ka le izy ne le fanjakana no mitondra le zavatra mibirika e. Raha andeha hanao excursion ianao tena tsy maintsy maka autorisation tompoko eny amin'le fokontany andehananao. Raha hitondra olona ianao amin'ny taxi borosy de tsy maintsy assureny iny, ary tsy maintsy atao spécial. Zany hoe misy kipitsipitsiny zany respectenao. Fa le fanjakana nampianatra an'le vahoaka amin'ny zavatra baranahany. Tokony hoe rehefa mboly hazo zao de tonga de mipetaka eny amin'ny hazo eny ny autorisation hoe nahazo namboly teto zay, tiany autorisation amin'ny fokontany, tiany autorisation amin'ny ministéran'ny rano sy ny ala, de ohatr'izay. De normal be raha ny opposition amin'izao fotoana izao, sa ny opposition no miteny tsy mila autorisation manao excursion. Tena mila tompoko, tena mila autorisation any amin'ny fokontany zay andehananao. Fa lasa tafiditra amin'izany les yeux noho ny baranahana sy ny fiangarana ao amin'ilay firenena. Za zany tsy afaka meditsiny mihitsy ny opposition amin'izany. Sitrapon-dralaka mihitsy no nanambadiana ambany andro, de zakao ny zavatra mitranga. Kanefany na izany na tsy izany, tandremo ireo olona rehefa tonga ny fanjakana madio ka ho avy ny fanaran-dalàna de ho zatra ny lalan'ny ririnina. Tandremo iaho. Rehefa tonga ny fanjakana madio ka mipetraka ny fanaran-dalàna ka ho zatra ny lalan'ny ririnina. Inona ny ifandraisan'izay amin'ny resaka sugargate zao a. Variana tamin'ny avion anankiray ohatsika, fa en fait le izy tompoko misy avion anankiroa. Ny avion anankiray faharoa dia niainga avy ao Antananarivo, ary tao anatin'io avion io no nisy ny volamena. Averika any, niainga avy ao Antananarivo, tsy nisy foy satria vol intérieur io avion io, dia niala avy ao Antananarivo dia nanjoy any Tuiliara ihany koa. Zao ny ilazako anareo hoe ity fitondram-panjakana ity dia tena mouillé complètement dans cette affaire. Tsy possible mihitsy raha ny fiseho amin'ny zavatra rehetra no tsy ao anatin'ity zavatra ity, ny fitondram-panjakana. Rehefa nandeha io avion io amin'ny compagnie aérienne aéromarine io, compagnie aéromarine. Jereo ny esira
Tsy hay manko no ahafantarana hoe mouvement amin'ny vol intérieur ny 31 janvier fa nisy vol aéromarine anankiray. Anisan'ny pilote tao anatin'io Saïd Mahmoud izay voasambotra any Afrika Atsimo. Fa izao. Ny teny tamin'ny latsinainy hoe nahazo taratasy en bonne et due forme ny entana nentin'io avion io, ny olona nentin'io avion io nandeha ihany koa. Ananantsika miprofo amin'izany hoy aho. Fa zao koa. Ity koa anankiray. Ny profo koa dia ananantsika. Ary efa lasa any amin'ny tokony andehanana. Tsy any amin'ny fanjakana malagasy mihitsy aloha. Aleo hazava-draisana. Ino tsara ry vahoaka malagasy. Mandraisa naoty nareo. Mandraisa stylo sy taratasy. Mialatsiny atoko. Mandraisa stylo sy taratasy. Foalina kely aloha dadasineny. Ndana raisa aloha. Nareo manko mora manadino dia ambaletaky n'ino nareo rehefa mivoaka ilay izy avy eo ataony ny mpanao gazety vahiny. Mba manana ny kapiteny John nareo nefa tsy fiera akory. Ao, vonona nareo an. Raha ohatra hoe manontany zany hoe izy aby moa ireo olona 12 reto ilay anankifito navoaka farany wanted. Za moa tamin'ny nahita an'iny zany dia hoy aho hoe gravy ilay fanjakana malagasy. Ary gravy ny fomba iorienten'dralahy an'ilay ankety mba tsy hitodihanao mihitsy any amin'ilay tena olona incriminé. Zao hein? Peut-être par coïncidence, peut-être hein? Ary je n'accuse personne. Satria na amintsika miteny zao ara dia tena marina fa hospitalisé tokoa ny vadiny Andriamatoa Biny. Rabe Mananjara Lucia no anarany. Averiko Rabe Mananjara Lucia no anarany. Elako tsiny madama fa raha sanatria tsisy afandraisana aminao ny anaran'olona ho lazaina eto dia mifona retoko elako tsiny. Fanjaran'ny mpieno no miteny hoe anadahana io na havana io na cousin. Fa izaho manokana aloha tsy manana profo amin'izany donc tsy afaka miteny ka elako tsiny raha mitovy ny anaranareo. Averiko ireto olona nitondra ilay avion any aéromarine no nitondra ny volamena. Nisy olona 7 navoaka ny fanjakana nga Saïd atao mandadare international na wanted izy iny satria nga Saïd Mahmoud irery no efa voasambotra any Afrique du Sud ankoatran'izy roa zany. Fa nga Saïd Mahmoud rery no tao anatin'ilay avion any aéromarine no voasambotra ny Afrique du Sud fa ireto olona 3 ambiny
tao anatin'ny avion aéromarine tsy voasambotra ary indrindraindrindra ilay douanier nanao sinian'ny autorisation an'ny ivoahan'ny entana tany Toliara. Tany Toliara manko vao natao ny autorisation ary nihitanareo ny dossier. Zay mahatonga anao hoe zay aho vao afaka miteny ny détail précis. Zao le izy a. Nisy olona telo, efatra tao anatin'le avion any aéromarine. Ireto aby ny anarany: Rabe Mananjara Misary John. Il n'est nullement recherché, encore moins détenu actuellement. Rabe Mananjara Misary John. Faro Nazir. Fahatelo Raveloarsoa Felicienne. Ny antony tenenako anareo mandraisinareo naoty mba ho comparenareo amin'le olona navoaka amin'ny fanjakana hoe reto olona reto tediavina. Rehefa nigadro ireo olona eo dia meloko a mialatsiny diso atoko. Fa inona ny antony tsy isam-bora amin'ny fanjakana an'ireo olona eo? Nefa io ireo olona telo ireo no nitondra an'ilay volamena ny débarkena sy ny transportena tao Toliara. Raveloarsoa Felicienne, Nazir, Rabe Mananjara Misary John. Raha ny fahafantarany be sy maro azy, mbola tsy arrêté ireo olona ireo. Inona ny antony? Léonie Lenette diso zany teninao zany, samihafa le SDA sy le aéromarine. Zay indray le olona mialatsiny fa misy olona tena miseho tena hoe milay izy amin'io zavatra io a. STA fa tsy aéromarine andreo ozinandro. Efa zavaina hoe nisy avion STA anankiray izay efa niandry tany Toliara dia tonga le aéromarine nitondra ny volamena dia lasa nandeha. Dia avy eo le STA nitondra an'le volamena avy eo nakany Afrique du Sud. Miriry ary tsy mbola anisan'ny voasambotra i Ramatoa Raveloarsoa Felicienne, Nazir, Rabe Mananjara Misary John. Ka coïncidence ve sa inona fa eny fa na dia nga Biny ary Gilbert dia tsy ao Madagasikara intsony. Ok Léonie, afaka afady ianao e, tsy omeko tsiny ianao. Dia tsy ao Madagasikara intsony nga Biny. Rehefa natsoiny ny mpiara-miasa tamin'ny telefôniny nga douanier, nanao ny fitombo-kaseha-panjakana sy nanao siny ny autorisation tany Toliara. Ho lazaiko anareo ny anarany rehefa avy eo dia mbola miriaria tsara izy any Toliara ary mbola velontsika tsara. Tsy izany ny antso azy satria tonga izy dia mety hipanika ary mety tsy hiresaka. Fa rehefa nanomboka nanao ankety momba ny volamena ny mpanao gazety namana, akama mihitsy zany e, zay aleo ahazavo zany, mpanao gazety akama,
dia nilaza ity doanie ity fa tsy izy indray le anarana satria ianao rehefa mianatra de hoe ianona ve izy indrindra ahoana sady tout est gaillé tout content il n'a aucun souci le gars fa partir du moment mipetraka le volamena adevitra fa ankety momba an'le volamena tonga de niova izy tsy zaka fa ianony tika ianony ity olazay koa ny anarana miriary tsara izy ary ny fahitan'ny olona manodidina de niova ny farim-piainany tao anatin'ny enim-bolana fotsiny tena niova ny farim-piainan'le doanie zany ary anisan'ny olona be vola aotiliary ngiatahina raha samy manana no anarana asa mety misy ifandraisany ve zany amin'nga raha samy manana sy promady tsy fantatro tsy mino a fa tahina raha samy manana ny anaran'ny doanie io samby malala ny doanie daoly ny olona sy ny vahoaka aotiliary tahina raha samy manana zay ny itenenako anareo mandraisy aminareo noty de ampitao amin'ny eo ampelantananareo hoe inona izaby ny olona nataon'ny fanjakana ankety na hoe voasambotra fa tsisy ao anatiny du moins tahina raha samy manana orgigrea inonao inona no nanaovako ankety fa tsy ny ankety mandeha eo ny jereny veleo migigre marary ny dralahy mihitsy mako zao zavatra teneniko zao a mifehany zany de zao raha ny fietsika rehetra asehon'ny fitondram-panjakana de tena tafiditra lalina am'ty afiry ty ny fitondram-panjakana misy zavatra anankiray a sy andranoresaka ny mpanao politika anankiroa hoe olo ty mbika ane ka hery laza zany ho asoron-dralahy ao amin'inona fa tsy mety manao fikafika hono lasa tany amin'ny ay mamody pilote zany no rena desany midira MP rehefa avy eo azafady a ile imbikany eo ka asorona hery laza zany ao amin'ny justisy ihany koa fa tsy mety manao fikafika rehefa lasa izy zay tany amin'ny justisy indray zany le ry de inona sorony iny izy nomena sénateur fa depuis any lasa tao amin'ny minina sy ny énergie mbiky de nisy ny aferan'ny volamena izy any SGE zay tsy nilazaina ary tsy navoaka firy andray Tokarivo vadiny Lalatiana Rakotondrazafy araky ny fanilazaiko teto tamin'ny latsinainy hoe mamba harena ary mamba noana za tsy miteny hoe izy no anatin'io fa il y a trop de coïncidence en la matière hoy ny fitenenana amin'ny fitsarandray anjaran'ny investigation manaraka no manaporofo sy milaza ny zava-drehetra iverenako ny amin'ny vola 36 millions de dollars mamela anareo aminao solomaso mihitsy zao a omeko aminareo en détail de je vous prends je vous mets au défi zay manko le mahatonga ana ny teny hoe rehefa niteny raha matonga Elborgia de nisy olona niazakazaka nanao publication marina daoly ny zavatra niteneninay aza misangisangy amin'ny
journaliste fa zao no teneko anao raha matoa. Tsy fantatrao zay fiaraha-miasan'ny journaliste any faratapitapitiny any, ary aza manala-barakantena fa rehefa diso dia mandeha fera-teny hoe au moins tsy havoaka intsony ilay zavatra fa manala-barakantena ianao. Ireto aby ny vola tany am-paosiny izy telo lahy. Dia je vous mets au défi mandraisa tsara nareo note. Vola tany am-paosiny aloha tonga dia tonoko fotsiny ilay montant fa telo izy dia donc vola telo. Tany amin'ilay voalohany indrindra 210 000 ariary, 140 000 ariary, 293 300 ariary, araky ny teneniko tamin'ny latsinainy hoe j'ai pas le droit de me tromper, total 643 300 ariary. Ny vola dolara tany am-paosin'izy telo lahy dia 3210 dolara ny anankiray, ny faharoa 3101 dolara, ny fahatelo 4200 dolara. Ny vola euro 6400 euros, 3235 euros, 1535 euros. Ny dolara dia 10 511 dollars. Ny euro 11 135 euros. Alors hazava, fa au moment de l'arrestation, tout a été déballé par devant. Au moment de l'arrestation et de la fouille, alors hazava, tout a été déballé par devant caméra. Donc ny fieritseretana hoe raha nisy 36 millions de dollars na euro tao tsy maintsy azon'ny caméra. Ireo ny vola tany am-paosin'ny rahalahy, tany anaty bagazamain sasany, amin'ny pochetin'ny bagazamain, fa ireo ny totaliny 643 300 ariary, 10 511 ariary ary 11 135 ariary. Dikany je persiste etsiny diso ny famelezana tsao hoe 36 millions de dollars. Manjary le tolona ny lasa tsy crédible toko fa mba hajanony le langialangy. Tena mba miangavy an-tanandreo. Satria manjary le asan'le journaliste manao ny asany mahitsy, tsy miezaka nanao manipulation no manjary tafiditra ao anatin'ny canal. Marina ny tenin'ny Mika hoe 35 millions de dollars zany 77 kilos. Marina zany. Amiangavy. Zay ny andrano fa dia mametraka velona ho antsika mianakavy a. Navita record tsika andrano hoe vitantsika adin'iray ny fandaharantsika. Ka dia samy maka saina satria samy mieritreritra azo lazaina hoe maromaro ny zavatra noteneniko teo. Mbola misy ankety sy investigation mandeha any amin'izao tsika miteny izao, fa miakina ny ivoahan'le izy raha tafavoakatsika dia isika eto no anana ny d'ailleurs ny zavatra teneniko eto matetika dia misy exclusivité ny daoly amin'ny fotoana hitenenako azy mialoha. Diso ny resaka 36 millions de dollars. Misy olona telo tokony ho samborina, efatra maninona tsy samborin'ny fanjakana. Rabemananjara Misar John, Nazira, Raveloarsan Felicienne, Tahina
raha samy manana. Tokony ho samborony ireo tompoko ary fantatray ny degré d'implication-n'ireo olon'ireo anatin'io affaire. Mandram-peona, veloma daholo tompoko. Sambo tahian'Andriamanitra isika mianakavy. Andefa hira iray aho. Give myself away. Andefa hira iray aho dia ataoko ohatran'ny veloma iarahako amintsika izay. Misaotra amin'ny fanomezana fanampiana indrindraindrindra amin'ny tolo-tanana izay ataontsika amin'ny asantsika sy ny tolona izay ataontsika, ka dia ity ny raha fanahitanana mbola ho avy ilay fotoana hodinany tanin-drazana ka irahantsika mikialo manomboka hatreo amin'ny aeroport ity ity ka hatrany amin'izay tokony hatongavantsika. Mino aho fa izy izay fotoana izay. Dahoany. What's up? Izay tafakevitra nandeha maro no tafita sady nahazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifitindramina kosa valalaky andrefasana ireo olona zay osaosa efa lasana fa izao zany efa ela no tapakevitra fa niandranaoa fa anioane mbola misy azo antenena olovantsika katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky armo katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky armo. Izay tafakevitra mihody tsy sakana fadiso fanahalala fanafody mitsinjo miampitso fa izay nifitindramina kosa tsy tonga tany niadidino niavosa nienalany fa izao zany efa ela no tapakevitra fa niandranaoa fa anioane mbola misy azo antenena olovantsika katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky armo katinova miaraka amina katinova miaraka amina katinova miaraka amina malaky armo. Katinova miaraka amina
Katinova, Yara Kamnae, Katinova, Yara Kamna, Manakarmu, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamnae, Katinova, Yara Kamna, Manakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Katinova, Yara Kamna, Malakarmu. Misy milaza ato hoe mikapoteny ankety hoe zany ny vaovao navoakan'ny ramatoa Borgia iny sy ny vaovao mety avoakan'ny ramatoa Laurakoa Rapitso na Rafakapitso. Zao zavatra lazaiko anareo, raha ny tenako namoaka an'iny dia tsy mety. Fa ireny tadika hoe ny mpanao gazety sy ny tany akory tsy midika hoe tsy mpanao gazety fa ny mpanao gazety sy ny mpanao fanadihadiana na ny mpanao ankety dia matetika miara-miasa. Misy fiaraha-miasa ireo ary tsy afaka hiteny na hamaly laplasin'ny mpanao ny ankety fa en tout cas ny mpanao gazety no nahazo an'iny information iny zay tena teneniko anareo fa pièce maîtresse ao anatin'ny ankety iny satria voaporofo amin'izao fotoan'izao fa ny fanjakana malagasy mihitsy no nandefa ny namene ny autorisation fasana ny entana ka dikan'izany ny ambiny dia zareo no manazava azy, zareo no manao ny ambiny. Davary hoe veloma manam-peona ity iran'ny tompo ho antsika rehetra dia antsika mbavaka ny zavatra rehetra manam-peona tompo. Iran lancha yang vazu-vazumai, ila Iran lancha ila fibiran nanirai. Ako may manako maneran tande, awan natin sikapalin na nasendu tumanyo. Iran lancha niya tumana Irana, pamderam bawaka patawang kumiran Irano. Iran lancha tara tena kapisinay, ciutirayala pawala kisa. Iran lancha, Iran lancha. La nonia tuanau Christi. Fayano unia una si besi así. Efaela unia jana Christi. Efaela, Katinye,
janao biverena biundinani dimasuni nifiderini fazinyanzano awamina nisareni sinitarani imefatu chanetinyana Tanana. Irodita, izevita, mamela, ifuna narirai. Titaisa, isa minicha, Anielu kavita na achiza. Itala zayaniu, bafafa madiu, itilu tunzana ka iti. Itiza dariu, lalanza fitiu, anatu na ninjai nilapanirai. Imasuni nifizeni tinyari sana awamina isandeni sinitani imefatu chanetinyana Tanana. Maandro piona tortsika menakavy toko samby tahino Andriamanitra. Veloma toko.